feno erisetra marina. Dia peniny Soza Marie Yolande, Ovelominy Oly, ny Ravo, Fredline, Bengaly, Vantso, Anjariliva, miaraka amin'ny Faly, Rakoto ary Sinez. Tovorazana Mamonjy no mandray feo. Anjariliva no nana totosa. Anio ny fizarana voalohany. Mba mewa kely ngery mamy io akanjoko io a. Manova mafana tsara mihitsy ndry fa sao dia arary eo ndraiky io. Tsy anome vola itsabona ndry foana akory ny arabeza. Eny efa mitandrina tsara ary mama. Zay indrindra mantsy. Fa nahoana ary mama mafesatra be ty kiboko ty a. Ekina za koa aza de gaga nge mahita ny tia be ny kibondry retsy. Mba nahita be voka ihany ary mba efa be voka ihany koa fa tena tsy mbola nahita kibo toy zao mariny. De marina ihany ary ve zany ny filazan'ny razery fa kambana ny zaza tao kiboko. Tominao zany mihitsy koa kambana no ao. Indrisy anaka. De atao anaty kombo zany raha kambana ny zaza teraka ao tsika ty mahantra fadiranovana. Mba tena sopatra sy feno erisetra aloha ny olona mariny. Indrindra le tsy matatody nanolana anao iny. Mahery sy matanjaka izy ry mama ka manjakazaka sy manapatra. Anao inona azy tokoa moa sika fa te misaka ny vokany eto ary to tsy tazatazako eto tanàna tsony ange le tsy matatody iny retsy. Maninona koa moa na tsy miverina eto tsony azy iny. Mariny zany. Ampitsalo ny madinika eto tanàna fotsiny. Ngane ka mba ho tamana ny Tananarivo any iny mba tsy hiverina ty tsony fa mahatsiravina tsy. Ay lasa ny arivo. Iza nalala mama zany? Ramatoa Razery mahalala zavatra tokoa ramatoa iny mahita an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Na ny zava-miafin'olon-droa aza de fatany. Mahagaga anahy tokoa. Tsy mahalala ny Razery marina ianao ry saondrako. Razery ange iny ny vaovao mitranga any Tananarivo any aza voatantarany atiko. Mahitahita tokoa aloha izy fa miadana be hono le sana mivavy miasa trano any Arivo an'izany. Zany tokoa honiko. Raha mba nalefa mama niasa tany Arivo tany azo de tsy voaolan'le tsy vaniny iny. Azaho menao tsiny am'izany re ary saondra. Tsy foky ialy eto amiko nge enao tsy manana fa tsy enao nge zay. Eny na zao ihany koa aza nge tsy mafoy amin'ny mama fa so zava-manjoa zao mahatonga iteny an'izany. Nitezana an'io zaza teraka ao io eritreretina ry saondra. Ngane ka mba tsy ho kambana ny zaza teraka ao. Zay tokoa satria de tena ho sahirana tokoa eto sika raha kambana. Aizany tany fa hoana aloha ry mama. Efa masaka ve le vomangy. Tena efa noana be ane zany efa masaka tokoa angamby izao fa andraso aloha jereko. Mama ataovy betsabetsaka ny anjarako ao efa fantatro etreza ndray efa mahalala. De te hinana vary miaraka amin'ny ravitoto koa zany. Io aloha ny vomanga de mazo to ka raha vary miaraka amin'ny ravitoto ny tianao hoanina. Za aloha tena tsy mahavita amin'ny toto an'izany tsony ny tanako ry saondra marina mafy. Ka sady na itoto aza moa aiza zay vary ny karaha mahazoko vola kely efa tsy misy satria efa menomenona nge reo pampanasa lamba fa tsy misy madio ny lamba sasako. Tena efa reraka mama ka tsy mahavita mikosika lamba mafy tsony. Soa aloha fa mba eo Razery manome sakafo. Fa nanome indrenga izy? Mangazo lena sy tsaramaso zao no nateriny tamin'ny maraina teo. Zany? De nao mbola natory de tsy nahita ny natongavany teo. Andrahoy miaraka zany ry mama. Zay koa efa nieritreretako azy. Sa tonga de sakafotsika raha riva sy raha pitso maraina. Fa betsaka nomeny anao? Betsabetsaka ihany fa anajaronako maraina fa tsy laitsako ny ale mandre an'le fimenomenomanao nonako. Zay atao mama ao fa ina ho any mahatonga anao an-tany an'izany. Nefa nge hatramin'izay tsy nisikodresaka tamiko mihitsy ianao ka lasa ihany ny saiko ry mama. Hoe ahoana? Fa nahoana ny sarera ny zanakao sady ianao efa tena osa be nefa za vao 19 taona. Fa firy taona mama nitiraka fantatrao moa fa tsy nianatra anaka. Na ianao koa azy fa soa ihany fa teo Razery nanamboatra ny kopianao sy ny tenanao ny taonanao. Olazaiko anao tokoa ny antony rery saondra. Tokony ho fantatrao tokoa aloha zany. Fa nahantratra amin'ny kely re tsika saondra.
Hatramin'ireo ray aman-dreniny Andohany, maro menada mantsy zay. De aiza daholo? Ka rehefa lehibe reo anadahako sy rahavaviko de lasa niparitaka ny asy. Tsy fantatro daholo zay faritra nandehanany ko. Za moa mbola kely tamin'izany. Za sy le zandriko vavy sisa teo anatrehan'ny dada sy neny. De 25 taona io zandriko de nanambady. Za tamin'izany 40 taona. Nisy nakavady koa nefa tsy nandeha. Fa nahoana? Satria lehilahy mahantra toana ihany ko. Hitako mantsy ny fijalian'le zandriko fa lehilahy sahirana koa le vadiny ko. Na aleko ny asa nanampiana ny dada sy neny zay tena efa osa tokoa tamin'izany fotoana izany. 10 ngera kely reo lehilahy nangataka ho vady fa nilaviko avokoa. Fa tsy nieritreritra ny anambady mihitsy zany mama. Tsy zany ka. Fa hitako hoe raha nambady an'ireo lehilahy reo zay mitovy toerana aminay de ho toan'le zandriko mihitsy. Miasa mafina be voka aza, marary, ary farofinareo zaza naterany azy. Zay aloha maty le zandriko. 4 ny zanany. Zany? De aiza ro zanany? Lasa nanambady eny atsimotsimo any le vadiny de nientiny reo zanany. Ary tsy hitako tsony hatramin'izao. De fa tsy teo tsony koa moa dada sy neny. Onjonjoko za rery sisy. Na reo reta-po amiko aza nge tsy nisy nandalo. Filazana fotsiny reta ty aoriana hoe maton'izy reny. Reo olona nifanena tamin'izy reo tany Antananarivo tany nalalana an'izany. De nitaranak'izy reny tsy mbola nisy tonga taty mihitsy. De iza ho any dadako e? Efa mpinamana hatramin'ny ela za sy razery. Hitany fa hoe irery sady efa lehibe. De izy zany nanoro-hevitra hoe maninona ozy raha miteraka na de tsy anambady aza. De tena nekeko aloha ny teniny. Izy ihany nahita zay rainao zay. Olona efa manambady. Tsy fatotra aloha zay resany tamin'io lehilahy io fa tonga teto fotsiny izy io. De nandalo matetika tamin'ny voalohany. Avy eo tsy hita tsony rehefa be voka Tena lalina zany tantaranao zandro mama. Eny anaka. Ndrisy fa de mbola mahantra foana sika. To efa natokana hantra mihitsy angamitsika mianakavy. Tena mino an'izany mihitsy koa ary mama. Misy reo natokana hantra. Ao koa reo natao anakarembe toandringara-pesa. Fa ary zareo kosa aloha manana kanefa manampy ny mahantra ohatrantsika. Tena isorana azy reo zany na de ho an'ny vola hitsabona ihany aza no meniko. Raha zery kosa efa manome zay ananany. Zay izy miantoka ny sakafontsika. Mbola efaiko ny ataon-drazay rehefa manana ary ny mama. Na de sahirana aza mantsy izy de malala manome foana. Mama, mba ory kely atao amin'ny lamosiko ato e. Hidre, fa nga mbola tsy mijanona foana ve? Tena marary ary mama. Mijaly ahy e. Tsy hitako zay atao anao anakako. Tena malahelo anao ahy. Hidre, aliatsy ho safosafoko ary lamosinao e. Zay. Azoazo ohatr'izay. Zay. Atovy ohatr'izay foana ary mama. Ary mbola iverinao nga hono razery? Mbola ho avy eo n'izy e. Nitery ronono izy ary andro ronono anao e. Mila zany mantsony anao amin'izao ko. Tsy mba hiteraka izany tsony ary mama. Hedray fa ahoana anaka? Ataoko ampiany zaza ho aterako izao. Fa nga tena tsy taty izany. Na fa misy manindrona be atao amin'ny kiboko ato ary mama. Nefa nge hono tsy tokony mbola ho teraka izany ianao e. Le nandeha teny amin'ny tobim-pahasalamana iny koa ny tena vao maika mandreraka be. Lavitra tokoa aloha any e. Aizako lalana adiny roa mahery be zao ko. Tsy mba hiverina antsony ary mama ka. Hedray ka raha zao fahitananao zao koa ve mo tody any aloha raha izao e. Nefa nge razery milaza va hoe tokony hamonjy hopitaly hono ianao rehefa hiteraka. Tsy mahatonga any ary mama. Aleo ahy teraka ato an-trano aty any. Ka hoe kambana marina nge hono zaza ao akibonao araka ny filazan-drasaza saondry. Sady to ratsy toerany zany hono ka mila manatonao hopitaly mihitsy ianao. Tsy mahatonga any ao ahy. Hedray. Mitsikedy maray. Tena ratsy taty zany. Tena aleo aloha hiantso andrazery ka. Andraso vetivety. Ka efa manao ahoana ianao zay anaka?
Zaho efa tsy de reraka be tsony aloha Ka inona daholo ary reto zavatra mipetapetaka aminao reto De tsy fantatro rery mama. Ny dokotera nametaka andreo. De mbola tsy teraka ihany ve ary mama nefa efa herinandro izay nidirina tetỳ amin'ny hopitaly. Ka mety tsy mbola tokony ho teraka zany ianao fa avy zanana nahatonga anao anaintaina toy ireny. Sofa teo razery mama fa raha tsy nisy azy io inona nanjo ahy. Zany indrindra. Bady fotsiny tsy nalala ninina ny andro tao an-trano tao. Za koa de niteny an'izany mihitsy anaka. Sahira ny ry razery nitady sarety nitondrana anao hatraty amin'ny hopitaly. Reo fanafody nampiasaina taminao tetỳ hatramin'izao aloha de rabe zany ny antoka azy nefa efa ho amanetsiny ange ny vidin'ireo fanafody reo Edre indrisy anaka. Be ny ratsy amin'izao fotoana izao nefa mbola misy ihany koa ny tsara fanahy Tena misaotra azy mivady mihitsy aloha Mama, tandrimo so mitomany eo indray ianao tsy tomany tsony ary ery saondra. Sady toa tsy misy ranomaso-tsony koa ange. Toritra angambako. Ianao indray nga nijanona ty reraka le rahavavin-drazery oniko. Firy andro be zao izy nijanona taty. Ny zanany koa mbola nisy kely Tsy efa mitovy taona amiko ve ny zanany lahy-kely iny fa mbola tsy mahasaraka andreny noho niny fa de nanao fanahinina fotsiny le rahavavin-drazery ny andry anao taty tena nalahelo atsika hony izy. Tsy manana omena mantsony izy de zay nandehanany taty Izy koa aza tsy manana vaditsony fa de mamelona ny tenany sy ny zananyko. So fa efa lehibe sy mikaramo reo zanan'ireo lahazokiny fa izy da sisany eo anatrehany sady mbola mianatra. Ty aloha ny ronononao sotroy sao de mangatsika koa. De andeha nokona ny varitsika aloha. Fa inona ny lokanetiny mama? Enomby de tsy asiana fangarony. Nanome vola raha matora sendra le izy ankeo iny zany mba hoe hividianana sakafo hoanao de izy mihitsy nilaza hoe mba atao tsaratsara sy matsiro ny sakafo hoaninao fa ilainao hono zany de misaotra azy reo Fahalalana ny saiko. Toa tsy mety mino mihitsy ary mama. Eny fa na de efa tapa-bolona mahery azy zay naterahako. Na izaho koa aza angery saondry. Ela na izaho fa tsy mbola nahita toy izao ary saondra. Marina mafy Kambana efatra mianadahy be zao ny zaza naterako. Lalina zany. Faly sahirany tsika anaka. Mariny. Zaho aloha ketraka ihany satria ahoana nitaizako zaza efatra be zao nono aza roa fotsiny. Efa nilazaiko andrazery ny zavatra rehetra rehetra saondra. Ary nanoro hevitra izy hoe maninona raha omena olona afaka hitaiza azy reo zazy reo Raha misy afaka nitaiza azy reo kosa aloha de tena omeko Ary ny ray ihany notaizako. Tena mahita olona hitaiza tokoa hony izy any Antananarivo any. Sady hoe toa hanome vola ho atsika ao koa zany. Marina very mama. Teneno izy de asay vetiny aty zany olona zany Saondra misy vaovao koa ty Inona ary mama? Ary to tena falifaly be no zany tena faly mihitsy ary saondrako. Nifanena tamin'ny vadin-garabe zaho nilaza koa izy fa afaka hitaizany iray hono na hoe ny anakiroa amin'ireo zanakao reo hono zany fianakaviany any Antananarivo any zany. Marina very mama. De inona moa fa tsy de milama zany sika ny ray menandrazery de ny roa menandry Ramatora Sendra de ty vavitokana kely ty zany no taizako. Amiko anefa ry saondra tsy fidy ny zarazarana sy naparitahana an'ireo zazy reo Atao ahoana ary mama? Tsy manana sika de tsy maintsy mandeha amin'izany Fa ahoana ry saondra? Efa nandriny fo kosa ty zanako ray ity ry mama ka tsy omeko nizaniza. Nefa nge de ino ny tena nitsiritin'ireo olona nentin-drazery hitako tena nalahelo kely razery nahita ny fandavanao ko. Ka efa nahazo amin'ny feno ange izy Ka izy daho ny tiano taizana. Mama, aza menao tsiny aleo imarina ho tezaitsika eto ihany. Tsy manome tsiny anao amin'izany reny anaky. De ahoana le teny razery teo ka? Ka aleo andrasana izy fa
aleo ny ray ihany zany nomeny. Isetra sy marina kelikely fa ifeno sy hery ny matanjaka sady lehibe kokoko. Saondra zao nataoko anao anaka. Alamino am'izay ny sainao no avinao sy ho zanakao vavy kely io atrehana manomboko zao. Marina tokoa zandro mama, tena vononiko ny saiko ary anao toanao koa sy anambady zany afa hikarakara ny zanako. Zay ataonao fa zako mbola vonina foana nantenao sy ny zanakao Tena reny ty zanaka tokoa ianao ry mama ka de misaotra anao foana anao zay azoko atao Ndraizany afa aleko ro marina afaka zay be ianao. Avy alofina ny mama ny zanany ndry fa inona ary tony ty midongodongo ty fa tsy mba faly ve aloha ianao Si mahasositra. Ninona mahasositra ny zanako fa maninona ny fiainantsika ry marina? Ratsy be tsy toy ny ankizy namako rehetra. Marina, aza miteny zany aho ianao. Ianao aza ngeny sambatra afaka mianatra ianao. Fa za sy mama tena nijalatra amin'ny voateraka mihitsy. Zao koa ve za de sambatra fa aza miteniteny foana eo mamy. Ny kanjo ratsy be, ny kapa ratsy be, ny kitapo entina mianatra ratsy be, ny gote ratsy vomanga de sandro. Nefa ny ankizy manana vola hivitanana koba eny an-tsena, bonbon sy biscuit ihany koa, sa ihany ny tena tsy manana. Aleo fa hivitana koba ianao androany hiaraka eny an-tsena be sika sady sabotsy androany tsena. Fa otrina ny volany mamany? Fa hoana? Hivitana kapa sy fatobolo namako rehetra afaka sepe zao tsy maintsy mahazo zavatra vaovao daholo. Marina, tsy ampivitana an'izany rehetrarehetra zany aloha ny volantsika Zay mihitsy ilay tsy tiako ka. Marina, aleo fa hivarotra koa de hivitanako kapa ny zanako fa aingombolo ny vidiana aloha zao Faly ny zanako. Si, rehefa mahazo zavatra rehetra de daviko vao faly. Ory Marina! Marina! Inona? Ay venao ato ihany fa de avely vazavaza be ry bebe. Ka bebe vazatra vazavaza ka. Ianao mihitsy nefa mampiteniteny foanako. Fa zao tsisy rano ao. De ahoana? De mandehana makako. Za kosa ry bebe tsy mba haka rano za antsony Fa ahoana anaka? Marary be ny tanako sady lavitra be ny fangalana. Ka ny ankizy rehetra eto tanàna no maka rano dohaliko. Hinoko fa tsy miteny ohatran'izany teneninao zany ry zareo. Ry zareo zany fa za tsy haka rano tsony. De iza zany no haka rano ve ry Marina? Bebe, mama raha niteny hoe bebe ho mipatsaka rano malaza teto tanàna. Za andeha hilalaoka. Marina, ory Marina, miverena re ianao Enjeo ara tratranao Ndry, fa lasa izy Marina ny azakazaka be ny avaratrany indro mama? Tsy hitany akory ay tonga ianao. Ka nanahoana ny tseny? Toy ny sanandro ihany lafo daholo ny akoho mamborona. Ay kosa Mama, fa maninona ianao sady tsy mivalianao akory ny fanontaniako teo Ka aiza moa saondra no ahitako zay alian'ny zanakao any Fa nranao indray nga izy iny de tsy nandeha? Miaika niny jazy iny ary saondra ka. Mariny, mafy loha, be saina. Ianao ny laza fa za ho ny patsaka laza teto tanàna. Mampitombo izy fa tsy niteny zany malaza zany fa naniraka azy akarano nga mama? De nilazainy fa tokony za ho no atsaka. Aza mivaky loha amin'ny Marina sy ny ataony ry mama. Aleo fa zanaka rano. Ianao efa reraka be niala teto tamin'ny 4 maraina nandeha tongotra ny varotra. Tsy maninona re zany ry mama. Ka ianao kosa tsy avelako atsaka rano zany tena tsy mba toanao mihitsy zazy iny ry saondra. Ianao endry naka toa foana. Sanatry taminao zany hoe amalivaly azy zany fa izy. Zany tokoa ve ny ankizy ankitriny miezaka mitaiza sy mananatra tsara sy foana ary mama fa izy to manana saina hafa isanandro nefa nge vao zaza 10 taona tena gaga mihitsy za mo de tsy eno ny teny mihitsy ko. Ka aleo aloha andeha atsaka ry mama. Reto aloha ny kobanao fa adiniko. Ao koa ny loka. Ka tsy ify ny ambondranao aloha anasako an'ity tovakeny ty ary de avy de andrehatra fo de atokoko io.
fa taiza indray ianao e? Rarahinao inona na taiza indray ana taiza? Andray kosa ary marina izany famalianao renao ange e? Ka zany ny amalikona be fanontaniana lava io ka. Aizako taiza e, avy aiza e, aza rarahin izany zay alehako e. Fa de sain'inona loatra ny sainao io anaka? Vao 10 taona ve ianao de fa be famaliana tsy azo atao inona? Na saina fotsy na saina mena ny eo andohako io aza rarahin e. Ana zany fa tsy hainao sy bebe. Ny nao sy bebe nefa saina mainty be tsy malala ninina akory. Manoratra ny anarany aza tsy hainy. Se saina mainty. Tony tokoa ve ny zazankehitriny e? Nefa tiako ihany fa zanako. Nona be azy zany. Misy vomanga ombilany ao e. Nga moa tsy izany foana no ato e. Nefa tsy maintsy hohanina fa noana. Marina. Aza mandehandeha tsony ianao fa andeha hanasa lamba sika rehefa avy misakafo atoandro eo. Maninona? Marina. Betsaka ange ny lamba malotontsika ao e. Satria tsy nahavita nanasa lamba tamin'ny herinandro. Mba miangavy ianao ry hanampy fa omeko vola ianao rehefa vita ny sasa lamba. Na omena vola raisa kosa raha tsy hanampy anao hanasa lamba izany. Tsy reto tanako reto mihitsy na mpanasako lamba. Rehefa tsy mahavita ianao dia ajanony eo. Ndrisy. Toa tia anao hoe aleo tsy miteraka nefa mafy koa angely tsy mananjanaka e. Aleo tonga dia ahorina ny lamba maloto dia sasana rehefa avy misakafo. Mba raisikely ty aron-tiry Marina. Fa inona daholo reto vingitinao reto e? Iry lokantsika sy ireo zavatra ampiasaina mandritra ny herinandro fa tia kosa akanjontsika telo mianaka e. Sao de tsy fripery indray ary ny vidinao Reo jereo e, izy daholo ny ao. Ao mihitsy jereko. De reny efa niteneniko reny koa ve ny vidina? Zay afaly anao rery Marina ny tanjoko zipo sy pataloha ary ambonin'ny fohy tanana no ao. Ary mba tsara kosa ty izany. Oay, tiako be ihany koa ny lokon'ity ambonin'akanjo ty. Mama, fa taiza ianao? Nandeha naka rano ako. De navelako ao ivelany ao aloha atanin'andro. Fa tsy misy rantsony ve ao e? Nefa vao maly hariva nameny simy be. Nandro ny Marina daholo ny rano taoko. Ka za kosa aloha tsy maintsy mandro isan'andro e. Sady andro efa mafana be zao. Tsara koa le zipo miaraka amin'ity ambon'ity tonga de lasa zao. Mama, tiana akanjonao. Tianao ve ty pardesy ty? Andray anaka. Tena tsara izy zany. Tony ve anaka tsy lafo be. Tsy lafo zany tiry mama. Ipiry mba mahazo koa moa ianao e. Tsy maninona zany saondra. Aza de mandany vola amiko ianao fa ny sitrapony Marina tao e. Izy tanora kitrio. So fa misy vola ianao ahafahana mividy lamody ho azy aloha e. Mana mihitsy ny amin'iny zaza iny ary mama. Lasa mola, jejo. Tsy mba za mihitsy nanao to azy tamin'ny taonany toy izao ka. Efa hoe zaza kitrio reny ny saondra. Izay tokoa nga. Fa ny mahafinaritra aminy fotsiny aloha de izy kosa aloha tia fianarany. Na de lavitra aza misy ny toerana nanohizany fianarana tena hita izy hoe tena tia fianarana. Ka izy mandeha lavitra mianatra io mihitsy angery mama ny tena mampiaya koa e. Indray fa ahoana e. Jereo nefa tsy maintsy misy tovolahy miaraka amin'ny foana avy any e. Sady tsy lehilahy avy eto tanàny reny fa avy any velany any. Zay mihitsy. Engane ka ho afaka be piasesa matsara izy amin'ity de ajanony e. De inonao ve fa anaiky zany izy? Tsy anaiky tokoa izy nefa fatany koa misy ny toerana anohizana amin'ny fianarana, mila mandeha fiara. Ka engane mba anaiky izy fa mandeha aloha ampidiro amin'izay le rano ivelany eo hanikonana sakafoko. Mama, aza de manao vizana tsono ianao. Avelao eo raha tsy misy rano fa maka rehefa tonga. Ka ianao mihitsy angeny tena tsonjovoko ry saondry. Vizana angenao anaka. Ka ianao koa neny tena vizana ary mamy. Sady efa antitra be io. Fa inona koa te tsonahy? Mba misy resaka tiako atao anao re anaka. Ka lazao fa maika Fa maika avao izy indray moa ianao io Marina. Inona mihitsy ny tianao lazaina e? Antany sa iresaka? Resaka ny tiako atao e. Marina. Ahoana? Movy fa misy lehilahy miaraka aminao e. Be dehibe ahoana? Firy? Ibera de sivy eo. Fa ahoana? Marina.
De efa nanao firaisana tamin'izy ireo ve ianao? Antsa, ka raha tsy mitapyaka anao firaisana anao firaisana. Fa nga koa izany atao foana e. Nareo nefa nidikizona nanao an'izany nefa mbola tsy ampy-taona. Fa raha marina indray, tsy ho azo amin'izany raha tsy efa sitrapony. Mahavita fianarana eny amin'ny oniversite mihitsy. Tsara dia tsara izany teninao izany anaka. Toy izy fa tena mahafaly ahy. Fa inona moa ilay oniversite teneninao teo? Any ny famaranana ny fianarana ary mama. Afaka baka dia mianatra efa taona any. BPC hoe? Efa hoe baka. Mbola tsy tafiditra eny raha vao BPC izany e. Fa za aloha tonga dia fantatro fa tsy maintsy afaka BPC. Tonga dia ny amin'ny lycée. Fa mbola te hanao fianarana nga ianao io ry marina? Dia efa meza mitady vola mafy fa tsy maintsy mianatra tany Ankatso ah. Eny ary. Izay ihany no tiako ndresana taminao e. Andeha amin'izay koa? Mbola hanao fianarana ny marina. Tsy maintsy manaraka ny sitrapony izany ka inona indray? Fa ina ary ty tsy mahatelikana firy ty ry Saondra. Mbola tena mitebiteby foana ary mama. Mafy ange ny fitaitaina tamin'ny fiandrasana amin'ny valim-panadina marina ireny e. Tena mitapy koa ianao e. Tainataina tsy misy dikany. Zananao azy aza tsy taitra akory teo am-piandrasana. Ka zay ange le vondreny ry marina e. Mianky loatra amin'ny aterana izy ka raha misy o zavatra momba ny zanany dia efa izy no asasaina voalohany amin'izany. Raha za indray aloha tsy mihetsipona amin'izan'izy izany e. Tena ko ihany ny fantatro, tsy mivaky loha amin'ny hafa izany ah. Mbola zaza tokoa ianao anaka ka tsy mahalala ninonina. Tsy zaza tsony izany ah e. Fa zao rovinsika nanoratra anarana idirako eny amin'ny lycée ma. Roviana tokoa moa izany ny fanoratana anarana e. Afaka tapa-bolana eo araka ny teny le mpampianatra anay izay. Eny ary fa dia hanoratra anarana any sika mianaka amin'izay e. Resaky ny ankizy namako fa rehefa mianatra eny amin'ny lycée dia mitondra sakafo atoandro fa tsy mody aty hono. Ka lavitra dia lavitra nge anaka eny ka aiza moa no ahafahanao mody amin'izany. Nareo aza tsy maintsy miala amin'ny 4 maraina ohatrany raha te tsy ho tara fidirana koa. Ay fantatry bebe hatramin'izany. Tsy maintsy eretana izany rehetra izany raha te ho tafita ry bebe ah. Marina nenao izany anaka. Mila fiafiana sy fiaretana tokoa raha te ho tafita sy hanatratra tanjony. Fa Saondra, hanao amin'izay aloha ty sakafonao re. Hitako ny azy efa lany. Zay fa andeha. Tena ty fianarana tokoa iny zanakao iny ry Saondra ka faly sahirana eto ry mama. Sady tena mahay izy mampiaiky ireo mpampianatra azy. Ankana dia mbola tsy tao amin'ny kilasy 5 aza dia nasaina nanala CP. Inona fa tsy afaka soma tsara? Dia tanterao foana aloha ny sitrapony anaka. Ilaina tokoa ange ny fahaizany. Zao tsika mianaka efa mba afaka mifanakaramana olona rehefa hanao taratasy isan-karazany koa. Tena voninanao ny sitrapony tokoa ary mama amin'ny anohizan'ny fianarana foana. Eny na hatrany arivo azy izany. Zay mihitsy. So aza fa nisy andro volany men'ireo olona nakazy telo nampiasaina e. So ihany koa fa na inampitombo ianao anaka ka jereo fa lasa lavidavitry ny fahantrana be tsika ko. Mba manahoana tokoa ary izay izy telo lakely ihany. Mba ty fianarana toa marina koa ve? Saondra, ajanony ny sentosentonao e. Zay asony eo ampelantananao verina anaka. Tena fondreny tokoa ngamba ny ary mama. Eny e, avela ho any izany. Fataiza ianao zao fa miditry ny trano e. Fimenomenony bebe eto efa tena makaloha mihitsy. Vaovao tsara ry izy mianaka. Tsy fanahinina ny fidirako maizina atao trano ry marina. Mampitaitaina ianao Saondra fa vaovao tsara inona aloha izany. Zao e, misy olona tompona hotely lehibe any arivo. Mila kody mapolisa tapa-bolana hono izy. Sady ny vidiny tena mahafapo. Dia niaraka tany za tsy raha matora zery ny eo tamin'ilay tompona hotely io. Satria raha zery nahita io olona io. Tsara kosa izany. Tena faly ary izy mianaka. Dia izany ane natratra alina toy izao e. Sady ry zareo ihany maka ireo akoho amin'ny fiara fa tsy ho aty an-tanàna ry zareo fa any an-tsena amin'ny fotoana. Fa tsy maka mihoatra an'izay ve hono aloha ry zareo e. Olona roa nefa mpanatitra anay akoatra ny ahy e. Dia mba zarazaraina eo e. Fa ny alaina ety amintsika mibetsaka. Efa tsara izay 10 zay ry bebe ah. Kany. Sady ny vidiny kosa fa tsara noho ny hamarotana azy eny an-tsenako. Sady rehefa nahita lalana toy izany mama dia ahita lalam-barotra hafa indray.
sa tsy marina ny teniko? Marantsaina nge ty zanako vavy te raha tsy maranitra veo voalohany foana ny ampianarany mbona nahakan'iza loatra reny sain'ity zazy ty tsy ho avy aty aminay aloha tsy maintsy avy amin'le rainy tsy vanony zaniko. De be eto arivo ireo fe de tsisy raha hipetrahako ka mifidifidy toerana loatra ianao ry Marina. Azafady kosa aloha ry mama fa raha i Marina indray tsy hipetraka amin'ny toerana be raha mipotaka sy fako zany ka ty amin'ny toerana toytony ange nitakatra ny volantsika nitapaka ny hevitro fa aleo any amin'ny manodidina anakatso ihany no hitady atao mihitsy izay hitana any sady elana ny ditongotra be koa mety ho lafilafiny ihany fa efiny tsy maninana ny sakafo kaza no ahena. Tsy tiako hiafy amin'ny sakafo zany ianao ry Marina fa aleo za sy mama no hiafy ka andao indray aro eny amin'izany akato zany sotratra riva aty sika mbola aizy ry ambany vohatra hodiana sady efa miraika 12 ora zao tsy maintsy mody amin'ny roa. Tena mahagaga mihitsy io zanako io ry mama. Edray mahagaga anao ahoana Saondra? Zay nandeha nijery trano teny Akatso tamin'ny sabotsy teo iny efa mivezivezy tetsy teroa teny efa kivy tampoka teo nefa nisy ramatoa lehibe zay nanatona anay fotsiny de nanontany hoe fa mitady trano nganareo de eno Marina sady nitsikitsiky izy de ao amiko izy le ramatoa misy ary tovovavy toa anao zao mihitsy ny tiako hipetraka ao de gaga fotsiny ao anandreny ten'le ramatoa be efa izy aloha zany ramatoa be zany de tsy fantatro hoe fa tsy lavitra ny resahanay teo ny tranony trano taolo nefa ny tena mbola tsara be mihitsy le trano de misy efitra efatra roa ambony de roa ambany de izy rero no mipetraka amin'le trano de mifefy zava-maniry be zay le izy tsy hitanao olona hafahafa ve zany ramatoa be zany aloha Saondra? Ahoana koa ny tianao tenena ry mama? Asa na ny saiko aloha nefa lasa lavitrako. Azoko ny tia mamy lazainy asa tokoa ry mama iza tokoa mahita na mpamosavy io ka ny mpamosavy lekoleko ihany fa ny hoe tsy olona ny tena mampanahako miorikoditra avy hatrany mandre an'izany tenao zany ka aza hitako tokoa sa to tsy fantatra izy tsy hita tokoa ngery mama fiaviny fa efa teo akaiky teo izy voagaga zay ajanony deny zao anaka nefa nge Marina ary mama de tena tsara resaka sady vary sy rano be tamina de iny izy voaniona iny fotsiny aza teneno zanakao sao ahita loza ry Saondra miteda trano hafa malaky ianao fa hono ina aloha mahatonga anao milaza fa hoe mahagaganao Marina ka ty izy totolorana zavatra fonako jere tamin'ireny olona tonga tampoka hoe akakody mapolisa tapabolana heritaona talohany analany baka de jere koa ty trano zay vao niresahantsika teo ty fa tsy mampilamitsaina kosa aloha zany trano zany raha araka zany teneninao zany tena teneno Marina aleo fa teneniko tokoa izy aiza ny tany alehako raha misy fahavoazanjanako io zay indrindra nareo very mama tena adala mahavoa mihitsy zany toe-tsainareo zany ka mba tsara ao amin'saina tsy miangatra kosa aloha ry Marina vao manakihana sy mamy ianao tsy tsaratsara zany afa andao rapitso de rapitso miaraka mandeha amintsika telo mianaka anao inany nefa anaporofo mivantany de inona ny porofonao any ka mandeha fotsiny sika de any hitanao eny ariko fa tonga aloha de miaty ny vola rehetra afy de hividin'ny fandrintsika fa efa hiakatrany any fa ny ahitana sesika nesehana fandreny zao no olana efa nieritreritra tokoa de aleo fandriny amponja ny vidiny de manao ladina tany loha tsy manenina vao maika tiako aiza ry mama no ahitana trano mora be toy ny any beberangoro io roa alina fotsiny nefa ireo nanontaniantsika teny amin'ny toerana tsy tiako trano kely toy ny fisoko 3 alina tsy latsaka ry trano be sady avo ny valindriana ny varavarakely ara-dalàna tsara aray metatra ny avony ny rivotra madio ny toerana milamina fa tsy trano hoe tsy serotony any amin'le toerana tsy azo azoko de tena vonina be hipetraka amin'izany trano ny beberangoro zany ve ianao aloha ry Marina tena vonina na atao hoe mpamosavy azy izy na koa tsy olona araka ny lazainareo tsy maninona tena mazandotra izy azy ty nefa mety ahitany loza zany
Ny teniny nefa no tsy maintsy ekena. Zaza kehitriny tokoa ve? Otory bebe rangory aizanao mba moramora rery marina. Tena ho taitra hatramin'ny manodidina lavitra marina mivazavaza eo. Zany fa misy fiomikorodandrotana any ambony an'izany. Tena mamoa matotoky alakely ty saondra marina. Fangasa ry tahotra be bebe ty. Ineny bebe rangory? Kalatona ka marina. Ka manahoana daholo nareo? Manao am bebe? Miramirana be ngenao zany Ka faly mahita nareo dia tena faly Tena olona fahafa mihitsy ty raha matoty. Mivandravandra be fotsiny mama mahita azy tsy mahateny. Ka mandrosoa ary nareo aty ambony rihana. Andao ry mama, mandrosoany. Tena mivarahotsana be azy zany nefa dia sotoniny marina amin'ny tanako fotsiny. Aleo koa sotoniko ny tanan'ny mama fa izy ty mijajirika fotsiny. Elana tsiny rehefa somary mikorotana ny tranony bebe rangory Raha zao mikorotana winina zany io lazanany any aminay. Zany Tena mbola mahakarakara nge bebe rangory ty nefa tsy misy mpanampy. Tsy mila nire mpanampy reny anaka. Mpanakorotana reny amiko. Ka mahazahoa toerana amin'izay nareo Zatra mipetra ondro bebe sy mama. Aleo ary karakara dite ho anareo alaina fotsiny fefa misy ao Fa maninona ary nareo mianak'izany Maninona mivandravandranareo ny eran-trano? Aleo tsy mijanona elatsika anaka. Mampiorikodrona ny toetra ato azy. Zay dia tonga. Eo masto daholo mbola mamay tsara mihitsy ireo makasokareo voavy nivodiko taloha nahatongavanareo anio Sao dia goûter amin'ny bebe azy reo mahafinaritra ako ngely miara-mihinana aminareo sady maro ngery reo Ary tena misakafo be bebe zany Za ndray aloha dia tsy miafiafy mihitsy anaka. Efa hatramin'ny taloha hena 1 kilao isan'andro no laokako hatray. Tsy maintsy karazan-daoka 2 farafahakeliny nataoko andray. Olona inona re ty mahalany an'izany ve izy? Dia matsiro be foana zany laokanao. Tsy mba mihinana laoka matsato zany anaka hatramin'izay mihitsy Zany kay mampatanjaka be anao toy izao. Raha manao laoka koa tsy mividy an'ireny efa voavolo reny fa akoho gasy velona 2 no ndray ataoko. Variana fotsiny reto tsika amin'ny tanisy eto fa inona tokoa ny atondihanareo Misy tokoa ny atondihanay ry bebe rangory Tsy inona fa noho ny resaka ataon'ny olona momba anao Hoe inona ndray zany anaka? Misy milaza fa mpamosavy hono ianao dia Efa tsy mahagaga tsony zany anako. Efa resaka eliny manindreo manodidina nge zany indrindra fa reo olona mifanerasera amiko. Ao reo mino tokoa ka dia miatakataka avy hatrany. Fa tsy za kosa aloha ny ataka aminao ry bebe rangory Fa hono inona mahatonga an'ireo olona manodidina ty lazanao mpamosavy? Teto ny tranona efa hatramin'izay vavy tokana izay ny zanako. Notezeko teto mandra-pahavita ny fianarany. Sarotiny tokoa amin'ny fitezana ary zareo tsy mba navelako mifandray tamin'ny olona tetỳ ny zanako satria hitako ny aratsiana ataon'ireo tanora toa azy. Na za koa aza tsy dia mba fanerasera tamin'ny olona tetỳ dia zany ny antony rehetra izany no nanendrika endrehan-jareo satria tsy tia olona sady lozaloza hony Nefa ve dia tsy mpamosavy tokoa ianao? Ianao ny laza teo hoe tsy hiataka amiko na dia efa nilazandreo manodidina bobo-sahady aza. Aleo ianao no hitsara anako. Marina izany. Misava amin'izay zany ny eritrerintsika. Eny ka andeha amin'izay zany sika. Andao tokoa ary. Andeha aloha izay ry bebe sady andamina eo an-trano. Andao ary dia mekara misakafo atoandro aty soa ihany fa mbola tsy nandrotsa-bary Ho avy tokoa moa Tena misy toetra le zanaka ao saondra Miaiky ny zaza iny sy ny toetrany ary mama. Tena saika tsy laniko le sakafo teo. Na tonga ambany inana dia ny fieritreretana hoe ny mpamosavy tsy mba mamorika ny olona tsy manao inona azy zany. Fa tena mahay mahandro sakafo le ramatoa be mbola tsy nihinana sakafo matsiro tahaka ireny hatramin'izay natsarovako saina. Na za koa aza ery mamy sady betsaka hitako le nomby sianana no heveriko faharoa ny ketsaketra mbola matsiro be.
nefa efa sosisy nataony tamin'ny voatabia sy tongolo nataony sosisosy be. Ka reo mpanan-karena taloha reny nge manao an'izany foana. Gaga tokory mama, to manam-bola be io bebe Rangory io. Rehefa tonga ty marina dia antaniny ire, de tonga de nijanona tokoa moa ry kalatona kriko. Tamana misakafo matsiro ramatoa be izy. Tena zany tokoa de faly sahirana tiry mama. Ny amin'inona indray ry zanako faly satria mahay fianarana tokoa, sahirana nefa amin'ity toetraniko. Alaminy fotsiny ny sainao de andeha ny zava-drehetra za mahita fa zaza fetsy amin'ny lafiny rehetra iny. Tsy hoe fetsy ratsy ny tiako lazaina, fa mahatsara azy le fetsifetsy Fetsy no zalo izy, maranitra tokoa ka tao tsy azo atonina, tsy azo atao inininy. Vita ve ny nataonao ato anaka? Androsoa bebe inona ny vita eo? Tena manahirana mihitsy le mikarakara tokantrano. Nefa tsy maintsy manao ianao. Tsy maintsy tokoa anampy avy bebe? Eo apiko ianao ireto atao toy izao. De ty atao etsy. Etsy? Ary to makaina ianao. Ka efa vizana nanao teoko. Mahafinaritra mihitsy ianao ty anaka. Atsirovako an'ilay zanako vavy-tokana izay mihitsy. Fa aiza zao zany zanako bebe zany? Ao Andrenivohitra ao izy mipetraka 4 mianadahy ny zanany, 2 lahy de 2 vavy. Fa lehilahy matoa hoany mandeha ty amiko rehefa tsy mianatra tsy mahafoy amin'ny mihitsy izay zafikeliko izay. Efa lehibe? Efa hivoaka ho dokotera ange izao afaka rotony. Mianatra eny Akato zany? Eny amin'ny université tsy miakina izy no mianatra manan-katao be mantsy ny ray aman-dreniny, samy injeniera ny zanako vavy sy ny vadiny. Ny any tanjoko de ny ompo tsara. Hianatra be de tratrako ny tanjoko. Tsy misy afa-tsy ny fihezahana tsara ihany anaka. Menara tsara fa vonina ny anampinao Mbola isaorokanao foana ry bebe ny fetohanao ny sakafoko isan'andro. Mahafinaritra aho ianao de ataoko toy ny zafikeliko. Fa hono inona mahatonga anao eteny teo hoe atsiarovanao ny zanako vavy Zaza tsy nandray ravideny zany tsy mahay na de ny mampirina ny fandriana aza. Zay mivadiko moa de nampiata be azy fa mandehana aloha maka sakafo ao ambony eo anao hoaninao fa za aloha andamina n'ity tranonao ty Misaotra bebe sady efa fotoana ny goûter zao na ninona reny ny tefa tamin'ny zaza iny koa ny fitiavako izaho izay lazaina fa olon-doza. Mazava ho azy fa diso ireo mpitsara ivelany, fa ny tena maharangory andrangory de olona tsotra sy be fitiavana. Tena mila fanampiana marina kely ka vonina sady zaza tsotra izy feno fahalalam-pomba. Tapabola n'izay ny rahanay teto, tsapako feno afaliana ny masoko ve no mandroroa? Tsy tena nisy olona serana nanao akanjo fotsy tazako teo ambaravarakely teo ary ohatry ny lehilahy no fahitako azy teo. Andrikako tena miditra ao andala tsara izy zany. Marina tsy aleo avy de miantso Vonjeo. Io Melany, lasa mandehana ianao aza mampatahotra. Fa misy inona Ndry Nimbe fa izy io zazavavy io tsy fantatro konge izay mahazo azy. Bebe mahita ny hitako ve ianao? Ino zany hitanao zany ry marina? Io zazalahy io? Io le zafikeliko fa inona ny manjoanao anaka? Totera tsy ampika amin'ity andro vao maraina? Ay ve manahoana ianao? Manahoana raha matokely marina, fa inona loto nanjoanao teo Tsy misy inona ka. Tsy manina re ary bebe mpanofa trano vaovao ato izy ry hery mpianatra eny Akatso. Ay ve ka tamana tsara? Tamana tokoa izy na de efa nandre feo toy ny mahazatra antsika teto tamin'ireo manodidina teto. Mahafinaritra be io neny be io Zany tokoa ka. Ary raha za de tsy mino ny fanaratsiana ataony hafa any ivelany mihitsy.
fa ankalana ny andro zareo zay aloha fa hiakatra kely any ambony zay miona ihany tsika rehefa avy eo raha riva mantsy miverina mody eo eny ary tena saiko tratra ny toetsainy mamazy bebe efa tratra mihitsy matona anao toy ireny ary tena tovolahy tsara tareny tsara biky ry zavikeliny bebe rangory tsy mbola nahita toa azy iny mihitsy ala ohatry ny hafahavy izany ato anatiko inona koa to manjo ahy sa zany ve le hoe ty ory bebe tena nambaba avy hatrany ty mpanofatrano bebe tika na ny anarana izy nge hafa kely mihitsy fa andro iny narytony ny andro androany tera-pitiavana ny zavikeliko ara-baina ela tokoa ny ela nreneny beka fa tena manao ahoana sy ahoana aloha izy io zazavavy miendrika sy azo tolorana fitiavana ihany ve sa tsy ho diso fete fa ny fitiavanao riery zany ary atolory azy avy hatrany fa tena zazavavy miendrika tokoa raha imariny hahita azy ianao fa tsy ho be filaza fotsiny ka rehefa ianao no miteny an'izany reneny be de efa mahazo toko mihitsy ka mandeha anara miresadresaka amin'ny ao ambany eo za karakarany sakafontsika mariny zany neny be anana fahasaina ave rehefa manoloana azy aloha zava-dehibe io lafin'io riery ka de manana fahasaina amin'izany enganerineny be ka hijoro lehilahy amin'izay tia voninkazo koa ianao ie lasa tena ty asainy bebe mikarakara nreto voninkazo reto de tena lasa ny ty voninkazo zaza nanahaka neny be fa tena ty voninkazo ary fialam-boloko mihitsy mikarakara aziko ianao zany de mandeha aty amin'ny bebe foana fa tao ao aloha tsy nandalo efa nalahelo be de amin'ny telefona ny mba ifampiresanay eny fa manomboko zao aloha de ho avy aty foana mety tsy ho isan-kerinandro akory azako tsara kosa zanyko lazainy bebe hafa hanao dokotera hono ianao zany mihitsy ary efa taona faharonge za io zao sambatra za vao hiditra taona voalohany eny akatso droano ataoko tsara konge io ataonao io fa ny aloha ny ompitsabo nefa safidiko efa hatramin'ny mbola kely ny andray ny anapahaizana be no nofinofiko hatramin'ny fahazazana fa efa niditra teny amin'ny lycée vao nindrona tamin'io no safidiko marina tena faly be raha manaiky ho namako ianao namana akaiky na za koa aza faly raha minamana aminaoko zany very marina iny zany fa tsy tafariny tisiny manina ka misy hevitra hitako ka asa raha ekenao hoe ahoana ndao iara hitsangatsangana tsika rehefa avy misakafo atoandro hevitra mety tokoa zany vonina hiteny amin'eny be tsika ka zany avaliko todo zazavavy tsotra sy malefaka tsy very maina ny fotoana ela tsy nitsabatsabahako tory tovolahy namako ary zalazy hoe fa leo skivo fa sendran'ireo zazavavy tsy mendrikako ny akosa ho izy rery any ary lasa saina nge hery zany fa maneno tsy de misy inona ka marina aiza zao ny toerana lentsika zay tianao za ve naperitrehitranao teo tsy de mahita ola saina ny amin'izany satria de voaingana niakatra teto arivoko ka zany ndraiky onge sambany mba hoe hiara hivoaka amin'ny zazavavy tena marina ve marina miaraka amin'ny papa sy mama foana hatramin'izay na miaraka amin'ireo zandriko sy ny tanora ny fianakavianay de zay mino zany lasainao zany fa aza matahotra ianao ndre ay ve manana fiary ery fanoezana natolotry papa sy mama ty fony afaka baka fa tsy maintsy aty ambony aty no apetraka satria tsy afaka entina trany amin'ny misy aneny be ka avy voatanana koa no misy ny tranonay fa tena mbola matanjaka bebe mivezivezy miakatra sy midina miantsena ny eny be indray de matanjaka be mihitsy fa hitako tena tiany mihitsy ianao jereo rehefa vola mena anao teo gote fotsiny tena avany aminay efatra mena da mihitsy
Zareo koa moa raha tsy entin'ny papa sy mama tsy mahalala mba mandeha aty e. Mamanareo rery moa mijanaka bebe? Zany tokoa. Faly ringa izy fa niteraka anay efatra mamy. Mama kokoa vavy tokana. Nefa mbola zarery ihany ny zanany. De ianao ndrange zany mila miteraka maro be. Tsy mba hiteraka mihoatriny roa zany ako. Fanaona kosa ary marina. Mahasosotra be le savoritany zaza etsero. Ka rindra tsara ton'ny amin'ny mamanay de milamina ianao e. Andeha amin'izay sika? Andao tokoa ary. Varindresaka be teto tsikako. Fa mbola taiza ianao rery nyzao vao miditra ny trano? Avy tany amin'ny be ry ary mama. Ery fa maninona moa tsy lazainao anay mivady mihitsy izy zany. Mama nge mitantara aminay e? Rehefa raikitra ngeny aminay de entiko aty ihany izy. Fa inona ihany mbola mampisalasala anao e? Ka ohatrany mangovotra foana mama ilaza ny atao poko a. Ery raha tiana ty azy ianao de sahamboraka tsy amiambanan'izany. Mama, raha ianao no mahita ny atao poko de ahoana? Tsy teny an'izany. Tena tiako ange izay ry mamy. So isy ahita siry atsikatra zany domona kely zany ka ho lasa aneo de hiaka eo anao ry zanako tsy te ahita ny endrika eo ianjobona nge ary. Eny, tena marina tokoa aloha zany teninao zany. Fa ny fahitanao azy ve aloha manam-pitiavana anao e? Za mahita na inembe koa aza mahatsikaritra e. Zao ry mama. Hitafasaina amin'izay manoloana azy sao de lasa ny zalahy io tokoa isika. Zany mihitsy. Tena tia mandeha amin'ny tony toerana feno zava-maniry tony ianao? Tena mahafinaritra tokoa aloha mijery ny zava-boary sy ny ao anatiny rehetra. Fa ianao nga tsy tika? Asa na no za efa neny tany ambany ravikazo tany angamba fa ny any tena tiako any amoron-dranomasina. Indro anatin'ny taona izay menakavy no mandeha any amorontsiraka aloha. Zany? Ka tsy haiko raha tianao de mba miaraka aminay ianao ka. Raha ao anatin'ny fotoana tsy fianarana de mazoto tsy maintsy fotoana tsy fianarana ihany koa nge vao afaka ny rehetrarehetra e. Fa zao ry marina. Misy zavatra tiako lazaina anao. Ino zany rery? Ary maninona ny voaramena vetivety teo ny endrikao e? Tena mafana be mihitsy marina. Ahoana ery fa misy inona mihitsy e? Maninona koa ianao? Marina. Tianao Ery tiako mampitaintaina be mihitsy. Efa tena natahotra be hoe misy manjo anao. Marina, de ahoana anao valinao an'izany Tia ianao de za koa tianao. Tena marina very marina Zany ve de atao vazivazy rery Oy, marina. Tena faly be mihitsy ako. Avy io finoko eto tratrako ianao avy. Mamponia zantra lehilahy. Menatra amin'ny sofiny. Vino mafy be koa. Aleo anao izay ataony eo Efa 10 volana izay ny faneraseranay. Zao izy voavako vava. Marina. Ahoana rery? Andao hiaraka tsika. Hoay sika? Andao fotsiny midira ao anaty fiara. De ny ety am-piandohana aloha rery de miteny aminao fa ny marina tsy miditra amin'izany firaisina alohan'ny fanambadiana izany. Marina, aza matahotra ianao fa tsy za koa no hitarika anao amin'izany anajanao foana fa rehefa mivady ara-dalàna tsika vao miroso amin'izany. Zany mihitsy mantsy. Bebe Bebe ahoana izay anako? Bebe jerenao ange miperatra ndray anaka tia tsara any. Nomeny hery ianao io? Novidiny androany. Izay niara-nitsangatsangana teo. Tena tsara tokoa ty iziko. Ary tena lafo vidy Zany Bebe ty hono pirofo omeny ahy voalohany. Marina, tena tianao tokoa hery Zany ve? Ka mifanajaza sy mifankatiava tsara e. Tena mahafinaritra sy tiako momba azy manontolo ry Bebe Zany Enoko fa tsy ahita tovolahy toa azy tsony ahy Tsy midoka be fahatany zafikely koa ary Marina fa tena tsy ahita ny toa azy ianao
tena mirary ny fahatanterahany aminareo ary marina. Zao koa nefa tsy vady no niakaranao aty arivo fa fianarana ka toizy tsara aloha ny fianaranao. Tsy anao ambany zavatra ny fianarako ary bebe a. Ery koa nge naprisika sady manampy. Ty olona mazoto miandra koa ny raisin'ireny ery ka inoko fa vonina nampy anao kory zareo Amin'ny alahady zao hiaraka ho any amin'ny ray aman-dreniny ery zay. Efa te ahitanareo zany zareo aniko. Aza mihafahafa mihitsy rehefa ty aminay ry marina. Ataovy toy ny fandraisanao any mama ihany misaotra indrindra. Hitako sy tsapako tokoa fa tena mpianaka ianao sy bebe. Mitovy amin'ny lafiny rehetra. Tsy irery na dia lavitra ny misy ny reniko aza fa sendra olona tsara ka milamina tokoa Inoko fa ifanaraka tsara sika ry marina. Tsisy gidragidra toy ny mpahazoavana ny tsirafozana. Irariana ny tsisy zany Ary saiza hoa I papa ary mama? Natsy ny dadatoanareo ty re izy. Laza fa hoe verina vetivety fa ao ataovy aloha sakafo anaka. Dia azo tokoa moa Mama, sady tia gâteau be mihitsy ange marina io Zany ve? Rehefa tonga ty dia namparako foana ianao. Tsara be mihitsy zany gâteau zany Faly be ara mahay manamboatra gâteau. Ka say vao ampianariny mamy Amin'ny herin'ny androany izay menakavo any mama dia any ampianariko ianao Misaotra meloha. Izay fa tonga rainareo. Marina tamana ve ny malalako raha atontsika mipetraka rehefa hoe vita ny mariazy Ery zao toeran'izao ve ny tsy atamana tena tiako ka fa mahagagary ery hoe nahoana tsy tiany bebe ny mipetraka tamin'ny ray amin'ireo vilany anankiroa sady tsara tarehy ny ngeza be eto andrenivohitra io toa hoe tsy foiny loatra io tranony rahan'izy mivady nanoriny io Zany ve fa reo vila kosa natokana ho an'ny zanany sy ny zafikeliny mba halalina loatra ny fitiavany bebe itoerana io zany nefa trano efa tolo aiza ho aiza amin'izao ineny be ngenjy marina ny azy rehefa izay dia izay fa eo mihinana fa ohatran'ny vary indresaka fotsiny ianao ko gâteau nge io eny mihinana maso to ngery tena mahay mitaiza vatana tsara mamanareo nefa efa hainao ny zanany hitako mihitsy zao fa sary piara be papanareo mahampome akoa te ianao tika manenina mama tokoa aloha mahay mitaiza teny 5 taona nge izy zao ery tena marina ve zany ory marina tsy andanganao amin'izany zokony 2 taona papa andray efa nivady 20 taona ry zareo vao niteraka fa ina aloha mahalasa sainanao ry marina mbola ho hitanao mamako izay ry ery hogaky ianao raha hita azy tsy ino efa tena antitra be no mamanareo nefa mbola 10 taona mahery no elanelany amin'ny mamanareo mama nge tena niadana hatramin'ny naterahany fa mamanareo kosa araka ny lazainao reny tena nijaly izy zany tokoa na samy vavitokana aza tsy mitovy ery dia tena tisy voninanambady atokoa moa ianao io na dia ambany lavitra aza ny toerana misy anay marina tsy mahatoky ny fitiavako ve ianao matony teny ohatr' zany tsy zana ny fianakaviako no mijery sarangy zany hitanao tsara sy azonao tsapahitanana angamba ny ataon'ny mama sy nenibe anao marina tena tianao ary tena vonina ny apakatranao vatoka ery aza atao mampalailo anao ny teniko teo toy ny fanontaniana rehetra ihany iny nitsoriko fa tena mahatoko sy mino izay zavatra sy teny mivoaka amin'ny ovavanao io misaotra ry marina ary mba misy fanontaniana kely ihany koa ny hoe ahoana movy aloha tena tiany malalako fetsifetsy nefa dia hovaliako ihany tena tianao fa tsy tiany hovadinao marina andray toa menatra amin'ny sofinao vetivety teo nefa vazivazy angeny nataoko marina kosa
Zaverina tsony zany vazivazy zany ka marina. Ary aza dia taitaitra be koa azy. Manjary tsako sangina. Eo mitodia aty ianao. Zao ve? Zay. Ndraiky izy tsara tarehy mambika anao. Dia toy daholo ve ny karazana akanjo mama? Mbola misy noho ireny ka. Saika andrasako fahalehibeazan'izy roa vavy ane izy ireo e. Izy ireo mantsy tany andafy daholo no vidiko efa taona maro lasa zay. Fony mbola tsy niteraka ny ery akory ary ako. Nefa dia mbola lamaody tsara izy amin'izao Marina, omeko anao reo akanjo reo. Marina very mama. Dia ina no azy roa vavy kely? Ividianana re izy. Mahafaly ako koa manolotra anao azy ireo amin'ny vinanto vaviko. Misaotra betsaka mama. Sady atonina tsy misy anasorana daholo reto izy Tonao zo mihitsy nina biako tamin'izany fotoana zany Enao tena tsy miova. Raha miaraka eny amin'ny arabe sika miaina ka izy ilaza fa prahavavy. Aiza kosa Tena marina zany. Manambaka tanora kely 20 taona ianao na endrika na bika. Dia mandokana izy amin'ny vinanto keliko zany Marina ny lazaiko mama. Fa tsy mba ireny mijery arina tavy reny Mahay miresaka ianao ty ry Marina. Tena mahafinaritra mihitsy miresaka aminao. Amam-bolana vitsy zay mifaneresa rahantsika dia tena fantatro ny mahanao ianao. Faly manana anao vinantoka ary tsoriko fa tena tianao toy ny tiavako anjanako Misaotra ry mama. Na za koa aza dia papinareo menakavy. Fitiavana amin'ny manodidina anareo rehetra ka tena mahatsiaro hafanana aho didinareo. Mahalala fomba loatra koa ianao Tena mahay mamaly fitiavana tolotra anao. Ao aloha sokafa reto sakosy reto asiana reto akanjo Iry telefoninao io? Misaotra. Allo? Manahoana lesy nomena? Zahay indray ny indriro Marina. 10 minitra raha kely indrindra ireo no iresaka. Manoatra rangano ny mpisipako. Raha tsy efa fantatra aloha iny nomena lehilahy lehibe mirijaritsy iny. Tsy nahatokisako. Nefa misy lehilahy samy lehilahy ihany koa nge. Miala tsiny lesy nomena. Mbola nisy nalehana lesy marina tsy sany antso an'lahy sao dia tezitra elako. Aleo fa efa inandro any iny fotoana iny ato izy amin'izao ka. Efa inahono. Sarisarim-bavy zany raha olona. Mandreraka indray. Aza tezitra moa letsy alaina trano lahy. Ary so dia pelaka ary ty hery ty. Dia lenomenako. Tena misy atao mihitsy izy rehefa tafaresaka amin'ny nomena toy izao. Anao baskety ao Mahamasina amin'ny firy? Ay dia aleo anyjerenay ary. Ty baskety koa izy ka. Leo be mihitsy amin'ny anao izany resaka izany ka. Zay rehefa avy eo dia mitsangatsangantsika rehefa avy manao baskety nareo Vita ny resaka. Fa tena mpinamana be kosa nareo reo lahy efa reny ny teneniko anao reny hatrany amin'ny kilasy voalohany. Ary samy hafa kabaka vao teriny janony satria samy hafa moa zany ny oniversité nampianarana. Ny eo amin'ny ianaranao io kosa aloha ka tena vola be no aloha Ka ho nitan'ny papa sy mama fa hoe azo antoka na dia lafo be azy Dia mbola tsy niadina ny famaly ve nareo sy nomena? Tsy mbola nisy mihitsy aloha zany hatramin'izay. Fa zany hoe tato ato no hatramin'izay ny rahantsika hoe nanelingelina ny fihavananareo zany ny fisiko Marina tsy zany kosa za no tsy mahay mandamina fotoana indraindray. Ajanony ihany zany Miova be ny endrika hery. Hery dia ivoaka komisera Roviny nomenanao iny? Mbola lavitra ny ato izy ny daly zaiko. Nefa izy aloha tsy kivy. Mbola 10 taona ny vao tojo amin'izany tanjony izany izy. Ianao io koa izao rehefa vita ny 9 taona dia ho any an-dafy anohy azy. Izany tokoa aloha na ny anao aza nge rehefa mahavita 9 taona eto tsy maintsy alefa amin'ny mamany an-dafy. Izany tokoa ny teniny. Marina. Ahoana ry bebe? Move tsy atserovanao ny any aminareo zao arivarivo izao. Raha tany ambanivohitra angamba ianao ohatr'izao dia teo amorom-patana. Tsy dia fanaoko loatra ny nakeo amorom-patana fa
mama sy nembe anay vo ariva de mifanao fotoana eo. Hay ve? Fa bebe ve talopaka eo amorom-patana? Tsy mba nipetraka tany ambanivohitra hatramin'ny fahazazako fa teto arivo foana fa azoko atsaina fotsiny izany arivariva amorom-patana izany. De bebe ve izany tsy mahay mitantara angano? Angano? Fa ty angano ve ianao anaka? Raha hitantara ianao de meno ahy tsy angano no tantaraiko anao fa tena tantara nisy marina ka. Lazao fa vao maika tiako mihaino an'izany bebe a. Ny tantarako sy ny fianakaviako no lazaiko anao ry marina. Mariko fa na isa olo izany ko aza tsy mbola nilazako an'izao. Fa nahoana? Tsy tiako nolazaina azy fotsiny. Isan'ny olona tena nanan-karena teto arivo ny bebe nisy dadabe anay tamin'ny fanjanahantany izany. Vavy tokana ihany nefa ny zanany. De ny reniko izany vao teraka de nalainy bebe sy dadabe ary nitezainy. Miaramila frantsay ny dadako ary lavy tany anady. Asa tsy natanty izany angamba ny reniko de maty. Mbola kely aho tamin'izany Ineny be ny tantara vao fantatro fa tsy zanaka naterany aho fa zavy keliny. Teo amin'ny 12 taonako ry marina no niresaka tamiko niny be. Fa manino ny bebe no tanondrika be toy izao? Bebe fa manino ianao Mitamberina be ato an-tsaiko ato daholo ny zavatra rehetra anaka ka aza taitaitra anao fa tsy manino izany ahy Tena tsy manina tokoa bebe Eny anaka. Ingoro neny be. Enao rery sisa no antaranakay. Tiako be ny tanànako ry Ngiory De nanaiky ve bebe? Nanaiky tokoa tovolahy ray isan'ny mpanomponay tato an-trano izany no nasaina niaraka tamiko. Tsy nisy nalalana izany ka fa tsy efatra ihany ny karamainy io tovolahy io. Lalina izany teo maro taranaka izany ry bebe. Tena mafy tokoa Rehefa fantatro neny be fa nananjanaka de najanona tamin'ny fianarana. Tsy nahazo nivoaka ny trano mandrapahaterako. De teraka tokoa ve neny be? Laha-kely. Nafenina faratra mihitsy ny fisiny Raha misy nanontany de lazaina fa zazanarin'olona de noraisiny izy mivady. Mitaoriana izay moa de afaka nanohy fianarana ary de lasa mpampianatra. De aiza izao izany zanaky neny be izany? Ho fantatrao ihany hoe aiza izy izao fa eno erongeny toyny Eny ary 10 taona taoriny izay nanambady ny rainy Saoly miaramila ny rainy Saoly. Tsy nalala koa fa efa niteraka asa ry marina de nahoana loatra fa efa nivady 10 taona mahery zay vao niteraka ny Saoly No enao kely niteraka ve nandrony izany? De tsy haiko fatariny fa telaza hoe misy ve ny olona natao vitsy taranaka manaranaka koa fa izany tsy fiterahana maro izany Asa tokoa ry bebe ka. Bebe no nitaizan'ny Adolfo kely. Zay matsa nataony dadabe anaran'ilay zanako Adolfo tsisy fanampiny. Nipetraka tamin'ity tranonay ity izay mivady rehefa nivady naditra be Adolfo. Nikoizany dadabe sy neny be nefa niditrana. Nefa na de izany aza de tena nanaraka ny sitrapony sy tena nampiata be azy izy mivady Matetika tokoa nge ondry bebe no maditra ny taizandray be sy reny be Tsy de mino izany fa arakarak'ilay zazy io. Izany ve? Tsy teo intsony dadabe. Tsy maintsy nolazainy mianaka azy ny marina rehetra. Atezerana ny azo nandray an'izany toy ny olona romotra izy nanomboka teo. Tezitra tamin'ny nataonareo ve? Tsy fantatra tsony Nahalala ny marina ihany koa ve ny rainy mama Saoly? Tsy fantany marina satria tsy teto toerana izy naditra tena naditra i Adolfo isaky ny mahita izy de vava be sy gidragidra ny nataony. Vao maika nefa nitiavako anjanako izany maherisetra tsy nisy toy izany izy ary efa nahafatin'ny namany. Namono olona ve? Tsy indray mandefa efa maro miaro azy foana. Efa tsy teo intsony koa moa niny be. Niverina ny rainy Saoly de niteraka ny Saoly zay nanamboatra vila roa ho azy dazanako. Za matso no nomeneny be ny fananany rehetra ary taninay ireo toerany trano vonamboariko ireo nampy tamin'ny fatratra an'ilay zanaka fa vao maika nefa tao nampasiaka azy izany. De tena tsy nampafantarinao ny vadinao mihitsy ve fa zanakao i Adolfo? Asa fa tsoko ve izany Nisy namono koa ny rainy Saoly
asa ary marina fa tonga dia tany amin'ny Adolfo ny eritreritro hoe izy namono ray Saoly. Ie, marina tokoa nefa ny eritreritro satria ny vavany mihitsy ny lazan'izany. Mitsetitra ny fananako fotsiny hono ka dia nivonoiny. Tena bepisaina izy izany. No heverina fa nilamina iny raharaha iny. Ray taona taty aoriana nefa nilaza ny polisy fa nisy vavolombelona tonga nilaza nahitany namono ny vadiko ka dia nisokafana ny fanadihadiana. Eo ilay fondriny nomeko vola be sy volamena maro i Adolfo ary nasaiko nandositra dia lasa izy. Dia nanahoana ny toy ny tany am-polisy? Tsy nahita ny Adolfo izy ireo satria nanova endrika ilay zanako. Izaho aza saika tsy nahalala azy rehefa tonga teto iziko. Dia ahoana ho izy rehefa tonga teto? I Adolfo reraky ny daroka sy ratra ny tonga teto anatrehako. Avy ny fanenjerin'ny polisy sy zandarima tany ho any izy. Zara raha tonga teto. Notsaboky 2 andro izy dia maty. Mampalahelo izany. Eny, tsy nisy afa-tsy zaharery ny teto. Nalevoka ato ambadiky ny tanato i Adolfo. Ny sasaka ny alina nanovako an'izany. Andray, tena lalina izany tantaranao izany. Mampalahelo. Iangaviako ianao aiko mbava ary marina. Asa mbola misy taona ilazako an'izany rehetra izany amin'ny Saoly. Matoky ianao ry bebe. Tanako asa amirery tokoa izany tantara rehetra izany. Indray ry tia tsaranao anake. Toy izao rehefa tsara rafozany. Fa matoan'iza loatra ary izany rafozanao sy izany tianao izany. Ahita azy ianao rapitso e. Sady ho avy aty koa papa sy mama nihery araka ny lazainy tamin'ny telefonina teo. Dia tsy maintsy mijanona aty ve izany androany? Ai, mba androany fotsiny ndray ry mama. Mampalahelo ange mama ny tanàny. Sady tsy nilaza taminy aho hoe hijanona aty. Anatitra an'ireto akohanareo mianankireto fotsiny izao ny diako. Mba miangavy rery mama. Sady te hitanao mihitsy ange hery e. Ekeko ange ny hijanony. Fa manany amin'ny mama fotsiny aho Sofa efa feno aloha ny simy be ao rehefa misy laoka aho e. Ampitondra zavatra ho an'ny mpiasa sady mba ho fialatsiny e. Afandray izany. Andray, ary tena mitovy be mihitsy nareo mianaka. Mihaiko toan'ny mama ary tsy mbola nikasihana ety ve volonao io fa tena lava be mihitsy tiziko. Efa nitapahana ihany e, tamin'ny mbola kely. Na ty voloko ty tsy fikasihana ety Fa vao maika atao mety tsara sy matevina ny volonao. Mama manamboatra ny voloko isa tapa-bolana. Fa iza tokoa no misy anareo e. Any ambanivohitra e, lavidavitra ihany Dia tamin'ny fonina ve no mipetraka nareo hatramin'izay? Tanàna amin'ny fahazazana any e. Fa rehefa misy fotoana malalaka re dia andeha ho any izahay mianakavy. Sady mahafinaritra be ange any e. Feno azo zava-maniry maro be. Tendrombohitra amin'ny tomandavana sy renirano be. Ampilendalenday mama indray mama. Ty toerana toy izany mihitsy aka. Reny izy mianaka. Tena mivandravandra be kosa ty lehilahy ty e. Sady tena mitsikitsiky be. Dolesy romara raha mbola ho aiza indray lahy, dolesy. Lasy lahy mandeha any e. Manao sery? Manao ianao? Mahafinaritra kosa aloha sipa tsy miavy loatra anao zao Efa ela nahatazanako anao ty akajo ty fa ohatra nisy mpitsena sy mpanatitra foana fa zao lasa izy le daly Sahirana kely. Fa ina no ilanao amiko e? Ny fitiavanao ro malala. Tena babo ny fonao tsafara. Ty be mihitsy sa efa vadiny leriny efa mbola isiako ihany na efa voabany aza ny toerana. Andray izany fahasahiny ty tovolahy ty. Aiza ho aiza amin'izany hery. Tao mahafinaritra be azatiny miresaka amin'ity tovolahy ty izany. Mba inona kosa no valindry ny fitiavako teo e. Mba fitiavana tsiritra toy ny any dadasineny Tonga aloha dia lazaiko fa tsy mbola manambady aho e. Nahazo poziko izao aza ve dia efa madama. Tsara kosa izany. Faly be mademoiselle.
manolo teny ho mpanatitra anao dia ho mpanomponao ihany koa. Mahafinaritra koa no miresaka amin'ny Jafara. Marina no anarako. Tena marina ve? Marina e, tsy matoky avy ianao. Tena reveko kosa aloha ty zipo ty. Tsy ahavotsy to fa ofikiriko. Araiko to milakolo mihitsy. Fa aizy ndriny mody marina mo izy teo? Eno tsy lavitra eto marina ny mody. Ary maharaka be sy milomano ao anatina kozikozy mihitsy angendry izany ry malala e. Dia ahoana amin'izay aloha le valiteninao e? Aleo aloha eritreritra e. Omeko fotoana malalaka ianao ry malalako tiako be molotra mavokely be io Zany mampite anaikitra mihitsy. Tsy mba orika ve ny ianao fa kaikitra? Omena orika eo molotra ve? Aleo andeha amin'izay afa eto ny lalana mankany aminay. Eny ary, manantena ianao aminao Tsoriko aloha ry Jafara fa za tsy tia olona mpamindainga. Aza matahotra ndry fa tsy andainga amindry zany Jafara e. Dia mila andry marina toy ny anarandry koa ny Za efa izany mihitsy e. Tsy nataotao foana ange ho anarako io ry Jafara e. Matoky aka, fa hono ka ho aizy rariva e. Rariva hoana? Mba hiaraka rangatsika rariva? Tsy raikitra izany. Sady zavatra tsy mbola fanaony marina koa e. Ndry ty zany moa le mbola madio tsy misy petina amin'ny lafiny rehetra. Volazanao ary tsy azo lotolotony izany fa tonga dia hoanina be raha fotsiny mangatsangatsaka no misy tasy kely. Fa nga masika rabofo sy rabainareo le aza. Tsy misy rabofo sy rabaina fa bebe no ao e. Nefa tena masika be tokoa sa tena sarotiny. Dia tsy afaka mibolila kely mihitsy zany tsika roa nefa mba hoe mpifankatia be. Vomaly ange sika ry Jafara ny fankalala e. Marina, tena marina ange zany kozy lasaiko ndry zany e. Tena tiako be mihitsy ndry. Baby ndry tanteraka mihitsy ny foko ry marina malalako. Aza raisy no vazivazy rangaza ny resako zany e. Za aloha tena mahita fa olona tsy tia vazivazy ianao. Zay mihitsy ka. Nefa efa nilazaiko fa aleo aloha eritreritra. Amin'izay no afapo-anao valiteniko e. Eny ray arako. Iandry zay fotoana eritreretanao zany na afaka 5 taona aza. Misaotra mifandraisana taona. Nefa aza manafa tsy 5 taona fa 4 taona sy 12 volana fotsiny dia hanome valiteny ho anao misaotra kiry malala. Fa hono dia raha toandro kosa ve zany dia tsy mba afaka miaraka amin'ny sakafo e. Mbola tsy ihany aloha hatreto. Fa mba inoko kosa hoe eny atsoatsy Fa mba toy ny ahoana tsiron-draisika rendry Jafara? Eo manandrama dia mahalala ny tsirony ndry fa raha iteny fotsiny any dia tsy ho fantatro mihitsy Tsy tia anandrana ka. Ianao ihany iko. Za akory tsy manakana anao tsy foka. Za nge tsy masika oatra amin'ny bebe anareo Ianao tiry Jafara. Dia ianao io zany le zoko tsy mirahara ny ataony zandrinao. Le ty fa ngaha kosa dia tena efa zoko mibe mihitsy ty zany lazainao hoe zoko ka. Fa ratsy angary toy izany atao hoe zoko izany. Le izy tsy hoe ratsy tiako fantatro ndry fa za nge ka lahatoka ny dadanay sy ny eninay tsy manana zandry. Tsy mahalala mihitsy hoe ahoana ny tsiron'izany manana aretam-po zany. Fa dia nandeha rery foana teny ny tenako. I dada sy neny ihany mba tena namako akaiky dia niantanta teny ary tena nampianta be mihitsy. Tena sahala ange zany zasenao e. Saingy nitsitovizana dia za tsy mba nahalala an'izany antahanty zany satria tena nahantra izay sady tany ambanivohitra be koa nipetraka. Tena nahantra? Eno fa dia nitsiry sy niezaka zany ny ray aman-dreninao ka nahatody anao hianatra ty Ankatso. Tsy manana an'izany ray izany fa ny be sy mama no mitaiza sy nikarakarahatra amin'izay. Fiezahana izy mianaka na tonga ho tonga ty. Mampalahelo zany tantaranareo zany za aloha tsy tia zesy taminao ry marina fa za kosa aloha dia tena miadana mihitsy ary ankoatran'izay manao zay tiako rehetra. Dada sy neny raha teo moa tia. Ka ianao rery no zanany. Ianao ny vavy tokany saingy no ianao nahantra dia tsy afaka nampiantanareo ny mamanareo. Zany tokoa ny marina fa andeha amin'izay ary Jafara fa sao dia sasany andro bebe anay ohatra misy zavatra tsy mazava kely Ino? Izy io bebe lazaindry io foana ka sa le tany ambanivohitra. Ok izay ny resaka fa efa te hody aka dia rariva zany mazo tondry. Ianao koa tena tsy mbola nahita sipatoa marina iny kosa aloha
marina tsy tena betahako iny sady tena tsara tarehibeko, tena tiako aloha izy ary le bandy hitako niaraka tamin'iny ara to tsy mitsena azy tsony sa ve hoe nisaraka engany ka hoe nisaraka tokoko. Ka manaona ny fianaranao? Mandeha tsara. Ay, fa maninona no otrany hafahafa be zany ianao? Desitra aminao Tsy. Fa hono inona nataoko anao ka? Maninona mihitsy raha miaraka ianao sy nomenanao iny ataoko ihany tsy teny fa manararoatra tsy miraharaha tsony fa dia any amin'ny nomena foana. Tena tsoriko aminao mihitsy rery fa tena hafahafa ianao sy nomena iny fa izay ny antefanao tamiko izay lasa mpanelingelyna ny fiarahanareo. Marina, eny tena tsy manome tsiny ianao aloha raha miteny ohatr'izany ianao. Ka marina ny ahy eno tsy mandiso anao tsoriko tokoa marina fa tena mifampiraiki-poko tokoa za sy nomena. Nareo ray aman-dreniny aza dia tsy gagany amin'izany. Nefa ary marina disiko ely ianao fa tsy mivadika amin'ny voajanahary zany na izany na nomena. Mandainga ianao rery zany noho izy na ibebe na ndreninao sy ireo havanao fantatro raha vao niaraka isika dia nomena ny resaka nataon'izy ireo voalohany. Ndika izany amiko fa nomena ny voaloham-pitiavanao fa tsy haiko fotsiny ny antony rahanao tamiko. Marina, tsy andainga aminao zany aho fitiavana toy ny namana ny itiavako nomena ary fitiavana hafa noho izany no itiavako anao. Inoko fa raha marina zany lazainao zany tsy niaraka taminao efa izany mihitsy ianao ka tsabana daholo na lahy na vavy. Sory eo andohanao re zany tena tianao angery marina ary tsy mitaka anao velively. Eo fa manomboka izao dia ho avy ety foana ary ohatry ny teo aloha. Rehefa avy nanome fahafapoany nomena nandritra ny 2 volana ve dia hitodika aty amiko indray tsy marina nanaovanao lalao rory ery tsy ilaiko akory ny mahitanao anelingelina bebe jerena sy fangina aty manomboka izao. Fa inona ty lazainao ry marina ary lasa mivoaka any teny gato tsy miverina indroa. Aza tositosika ohatr' izao ary fa ianao kely aloha ny teniko. Lasa ianao mandeha any fa tsy mila meno anao intsony Feiny erisetra marina dia peniny Soza Marie Yolande, novelomin'ny Ioly, ny Ravo, Fredline, Mengaly, Vantso, Anjarlivo, miaraka amin'ny Faly, Rakoto ary Sinaizy. Tovirazana mamonjy no mandray feo. Anjarlivo no lana totosa. Amin'ny herinan'io ny fizarana voalohany.